Zay ny mahakasika ny olana eo anivon'ny orinasa Jirama sy ny olana eny anivon'ny Anjerimanontolo. Ivadika kosa sika ny pejin'ny politika manomboka eto. Taorian'ny fandiniana ilay volavolan-dalàna mikasika ny fanoloana ny rafitra andebin'ny senita tao anatin'ny filakevitry ny minisitra Androany dia hodiniana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena indray ity volavolan-dalàna ity. Hodiniana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny fanoloana rafitra andiby ny senita mpikarakara fifidianana. Ity volavolan-dalàna ity izay nodiniana tamin'ny filan-kevitry ny minisitra Androany rehefa avy nandalo ny fankataovan'ny filan-kevitry ny governemanta. Ratsahivra dia efa nisy ny fankakevitra notanterahany ministeran'ny ADPAM sy ny fitsinjeram-pahefana tao anatin'ny herinandro maromaro. Anisan'ny tamin'izany ny fiarahamonimpirenena sy ny antoko politika. Anisan'ny sosokevitra niraisana tao anatin'izany ihany koa ny tokony hanamboarana tanteraka ny lisam-pifidianana ary ny tokony hitondrana fanatsarana amin'ny fomba tanterahana amin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Notakiana ihany koa ny tokony hanana rafitra mpikarakara fifidianana fahaleovantena tanteraka indrindra ara-bola. Ny fametrahana rafitra vaovao ikarakarany fifidianana dia maika. Io rafitra andibin'ny senita io no ikarakarany fifidianana ahafahana hametraka ny andrim-panjakana republikanina omaly no vakiana fandroany ary niken'ny filan-kevitry ny governemanta ary ity volavolan-dalàna ity. Nolanina indritra filan-kevitry ny governemanta io ihany koa ny volavolan-dalàna ny feno ny serasera.